Eo amin'ny tontolo ny kolotsaina kosa indray dia mampiavaka ny firenena iray ny teny, ny taniny ary ny tantarany. Tsikaritra fa miazakazaka amin'ny fandrosoana sy ny fanatontolonana isika amin'izao fotoana izao ka manomboka very ihany koa ny mahamalagasy sy ny mahalagasy indrindra fa ny eo anivon'ny renivohim-paritany rehetra. Tanjon'ny ministeran'ny kolotsaina sy ny asan-tanana ny amerina ny soatoavina malagasy eo anatria zany zavatra izany eo jeresika ny sary. Tanjon'ny ministeran'ny kolotsaina sy ny asa-tanana ny ahafahana mamerina indray ny soatoavina malagasy dia ny fihavanana, ny firaisan-kina, ny fiara-mientana ary ny fifanajana izay fototry ny fampandrosoana. Ny teny, ny tany ary ny tantara no mampiavaka ny firenena iray ka manana ny azy raha i Madagasikara. Fampiratiana mitondra lohahevitra hoe ny kolotsaina no mahamalagasy antsika dia ao anatin'ity fampiratiana ity zany ny anehoana hoe inona no mahamalagasy antsika, inona no mahisika antsika malagasy. Hita ao anatin'ilay fampiratiana ny karazana kolotsaina zany singa ao anatin'ny kolotsaina izay mamariparitra ny toetra mahamalagasy dia ao koa ireo toetra izay tena mampitambatra antsika malagasy. Misy zavatra iombonana zany iombona malagasy rehetra eto Madagasikara dia singany koa fa ny kolotsaina dia mifototra amin'ny teny, amin'ny tany ary amin'ny tantara dia iraisan'ny foko rehetra eto Madagasikara tsy akanavaka io dia ny kolotsaina koa dia mampitambatra antsika satria misy fototra mitovizana daholo ny foko rehetra eto Madagasikara dia ireo zavatra rehetra ireo singa ireo zany miaraka firaisan-kina, ny fiara-mientana, ny fihavanana sy ny fahaizana mifanaja no anisan'ny fototra soatoavana voizinay eto ministeran'ny kolotsaina sy ny fanabeazana ahafahantsika manatsara ny fiarahamonitsika eto Madagasikara manoloana izao vanim-potoana ny fanatontolona izao. Ho fampiroboroboana ny kolotsaina malagasy sy ny fanabeazana olom-pirenena vanona dia manatanteraka hetsika roa lehibe ny ministeran'ny kolotsaina sy ny asa-tanana izay nisokafana androany tamin'ny fomba ofisialy ny fampiratiana ny kolotsaina malagasy izay mamariparitra ny mahamalagasy ny malagasy izay tanterahana ao amin'ny tranombokim-pirenena Anosy ary tsy farana raha tsy amin'ny 20 Aogositra izao. Izy koa ny hetsika famelabelan-kevitra arahina ady-hevitra tanterahana ao amin'ny ivon-toeran'ny kolotsaina IKM Mantsahavola amin'ny 17 volana Aogositra. Ireo hetsika ireo dia irahan'ny ministeran'ny kolotsaina sy ny asa-tanana miaraka amin'ny tambazotra ny fokon'olona Tafy Miahavo izay ivondronan'ny fokon'olona mitantana ny harena voajanahary.